avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. misy lalana mifeny fahafahana mamoaka sary soronan-tsary mikasika tranga tsy fandriam-pahalemana ho any daolobe mivoaroroza heverina ho tsy meloka mandra mivoaka ny didy pitsarana fitondrana tsy mahazaka resiny misy etoka tsy mitsitsy ho andreo rehetra izay mikitika ny tompontsony izay no anjo andikana ny fifandonana teo amin'ny Irimara sy ny Avia tany amin'ny distrikany Bekily izay namoizana aina hoy ny mpanao politika latsaka ny katerina ny toekarina vokatry ny tsy fifandanjany entana farana sy ahondrana amin'izao fotoana izao mivokatra io izay hitarika olana ara-tsosialy sy ara-toekarina maro ka tokony homana ny rehetra ho ny mpamakafaka toekarina teratany malagasy indray no saron'ny zandarmariam-pirenena mahajanga saika hanondrana ny sokosoko zanatsokatra manodidina ny 500 ho an'ny Zanzibar omaly tolakandro noroan'ny filoha amerikanina niala tao Etazonia ireo olona 200 voaroro mpikambana anatin'ny tambazotra ny Jiola venezuelanina Tren d'Aragua ireo olona ireo izay voapanga tamin'ny asan'ny Jiola sy fanondranana zava-mahadomelina ny antsiprian'izay ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoan-datsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity na eo aza ny fahazahoana sary sy ahoronan-tsary mikasika tranga tsy fandriam-pahalemany ray misy lalàna mifeny fahafahana mamoaka sy mizarizany ho any daolobe heverina ho tsy meloka mandrakariva ny olona ray mandra mivoaka ny didim-pitsarana izay manameloka na mamely ilay olona ho afaka madiodio ny antsiprian'izay nondeha rahantsika ao anatin'ity matoan-datsoratra ity mampametra-panontaniana ny be sy ny maro ankehitriny ny andraikitra raisy ny mpitondra fanjakana sy ireo mpitany filaminana manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny asa ratsy amin'izao fotoana von'olo latsy tsy atokan-tseroa fa nafiana amin'ny tapiadina na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra ny anazy vahana tatoato ny karazana herisetra mianjady amin'ireny olona voairoroy ho nanao asa ratsy na tratra ambodiomby ireny herisetra satria maro amin'izy ireny no maratra misy ireo efa saika latsakaina raha tsy tonga ara-potoana ny mpitany filaminana isan'ny herisetra fanitsahana zoma olona ihany koa izay tsy voaresaka matetika ilay anjona hoe présomption d'innocence ho an'ny ankamaroany malagasy izay voanto eny amin'ny mpitany filaminana dia raisina omeloka avy hatrany mampietry ny voninahitra ilay olona zany indrindra amin'izao fiarahamonina anjakany ny teknôlôjia izao maro ny fanambarana manerany tany mamaritra ny atao hoe présomption d'innocence raha tsy ilaza afa-tsy ny DUDH na ny déclaration universelle des droits de l'homme manamafy zany ihany koa ny lalam-panorenana malagasy indrindra ireo lalàna entina piarina io lalam-panorenana io fiarovana ny zo ny zon'olombelona fototra no iorenan'ny présomption d'innocence satria tsy misy afaka manameloka olona iray afa-tsy ny fitsarana irery ihany izany hoe iverina tsy homeloka ny olona iray mandra-pivoaka ny didim-pitsarana izay manameloka na mamela ilay olona ho afaka madiodio ao anatin'izay tsy maintsy misy ny raharaha-pitsarana na olona misy ny tory io na olona enjen'ny fitsarana ho fanajanany zoana na n'ilay olona no antony anampenana ny masony amin'ny taratasy fotsy na izay nahatratrarana ilay olona ohatra raha tratra ny tondra rongony dia iny rongony iny no anampenana ny masony raha tratrana ny indronantsy na namaky trano dia iny fitaovana nampiasaina iny no anampenana azy sy ny sisa amin'ireny fotoana ireny tsy tokony ho lazaina ihany koa ny anarany ny adresiny ny mombamomba azy mandra-pivoaka ilay didim-pitsarana manameloka azy na tsia mitady vaony zany amin'izao fotoana ka izay rehetra mahita tranga miazakazaka mandefa sary
any anaty tambazotra avy hatrany tsy manaja io fepetra-takiny lalàna io. Resana matetika izany rehefa misy fivoriana sy fiaraha-midinika na fikaonandoha mikasika ny fiarovana ny zon'olombelona, saingy vitsy ny fanaraha-maso atao sy ny fampiarana ny lalàna mikasika izany. Miteraka voka-dratsy eny anivon'ny fiaraha-monina ny tsy fanajana io voalazan'ny lalàna io. Raha niara-ny tondromolotra, ny alako bika tsy tiako tarely ny olona iray voantso eny amin'ny mpitandro filaminana, tsy midika izany fa izy no mpanao ratsy. Efa miparitaka ny anaty tambazotra nefa ny sariny sy ny momba azy, ka nahoana izy rehefa miverina eny anivon'ny fiaraha-monina? Na ilay olona maloto na ny mpitandro filaminana. Tsy maintsy andeha ny feo ka ilaza ny olona fa nanao kolikoly tamin'ny mpitandro filaminana na afaka ilay olona. Mampitombo ny elanelana misy eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana izany. Rehefa betsaka io elanelana misy io, mitombo isa ary mihamahazovana ny fitsaram-bahoaka. Araka izany, manana didy ny isam-batan'olona, mila mitandrina manoloana ireny famoahana sary any anaty tambazotra terasera ireny, indrindra amin'izao fotoana ahitana tranga tsy fandriam-pahalemana seroa isaky ny mihetsika izao. Zony tsirairay eo anatrihan'ny lalàna reny isany an-tanysaina tao anatin'ny matoa an-datsoratra reny. Fa fitondrana tsy mazaka resy no misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ka tsy mitsitsy ho an'ireo izay rehetra mikitika ny tombotsony. Izay no azo andikana ny fifandonana teo amin'ny Irimara sy ny Avia tany amin'ny distrika amin'ny Bekila sabotsy lasa teo, izay namohizana aina ihany koa. Ny antsiprian'izay tanteriny santatra ny aina. Olona roa no namoy ainy vokatry ny savorivory ny tranga tao amin'ny commune Tanambao Tsirandrany, distrika ny Bekily, ny sabotsy 12 martsa lasa teo. Raha ny fanazavana tonga nanafika ny ben'ny tanàna vaovao lany tamin'ny atoko Avia ny andian'olona manodidina 200 avy amin'ny candidat Irimara mpifanandrina aminy. Niaro tena ilay nontafiana ka nahalavo iray tamin'ireo mpanafika. Lavy ihany koa ny zanak'ilay matoan'ilay ben'ny tanàna voafidy izay ben'ny tanàna teo aloha raha nivoaka ny antso fifandaminana. Nahagaga ny mpanara-baovao fa anisany antoko mivondrona amin'ny vovorina manona ny Andry Rajoelina, ny antoko Avia na ny antoko asa vita no ifampitsarana. Fitondrana jadona tsy mitsitsy izay misongona azy na mpiaradia amin'ny aza no misy eto amintsika, hoy ny mpanao politika naneho ny heviny manoloana ity tranga ao Bekily ity. Ny Avia moa eo amin'ny lafin'ny politika manerakirany olona ihany sady Avia izy ny havanana. Ka mety ho zany mahatonga ny olona mieritreritra hoe ahoana moa aiza marina ny positionnement politique ny Avia, satria ny Avia hitanao aty amin'ny fanoerana fa hitanao ihany koa izy fiarahana mavitrika fiarovana zao fitondram-panjakana zao, ary raha mahita mihitsy fa reo amin'ny toerana maro samihafa amin'le olom-boatendry dia betsaka mihitsy ny olona natolotry ny Avia no tendren'izao fitondrana zao amin'ny toerana ambony dia ambony eto amin'ny firenena. Dia izany mety mahatonga ny olona hoe maninona ry zareo reto miady hatrany. Rehefa tena misy tokoa ve zany no hoe taoko hoe faharesena amin'reto tena hoe ny zanaka ao an-trano dia tsy mitandro an'izay fiarahana izay ry zareo fa dia manapotika ny Avia ohatro. Raha ny fantatra tonga tana toerana ny lehiben'ny distrika sy ny lehiben'ny bourgade ny gendarmerie. Tsy nisy fandraisana ndraikitra na fisamborana ireo nahavandoza. Navela izy matoa ny tranga izao fifandonana ny afaka tamin'ny fahafatesana izao ho hatrany ny fanazavana. Miady hatrany ny ao amin'ny fitondrana ary tsy mijery ny tombontsoa ambony ho an'ny firenena. Efa misy tanàna eritreretina fa tokony anazy nefa lasa ny olona efa niarovany nefa ohatran'ireny tany koa. Maro raha ny exemple alohan'ny fifidianana. Ty zao dia aorian'ny fifidianana izy. Dia lasa izy mampiasa ny fampanjakana ka tsy dia hita loatra any amin'ny fomba fitantanan'ilay olona zany fieritreretana zany hoe zay ny safidin'ny vahoaka nakany amin'ny safidin'ny vahoaka tokoa vely any fiarovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena voalohany tany demokratika tsika hoe engany ilay fifidianana hamoaka ny tena safidim-bahoaka ary zany tsy hoe any amin'ny valiny farany fa manomboka ny fikarakarana azy zany fametrahana zany tany-tandalana zany fa tsy hoe lehibe pokotany ataonao fitaovana fotsiny any préfet ataonao fitaovana chef district ataonao fitaovana mpandresy anao, inona moa ny rovanao ny tombontsoam-pirenena amin'izany. Nanamafy ity mpanao politika ity fa ny tsy fatomombanana eo amin'ny fifidianana no antony voalohany mitondra amin'izao tranga izao. Faritra maro nahitana mboletra tamin'ny fifidianana sy nandaniana ireo mpomba ny fitondrana ihany koa no ahina izy savorivory sy korontana tahaka ireny. Tsy aritry ny fitondrana miady an-trano.
andrasana ny fandraisana andraikitra avy amin'n'olo manam-pahefana voakasika izany. Sady avino havanana sangisangy zary tena ny vesa manahoana fa pejiny toekarena aloha latsaka katerena ny toekarena araka ny tatitra farany nataon'ny banky foibe Madagasikara vokatry ny tsy fifandanjany entana farana tsy ahondrana amin'izao fotoan'izao. Vokatra io izay hitarika hatrany amin'ny fitontonga ny sandam-bola malagasy sy ny vidanga ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Hoy ny mpamakafaka kara toekarena nanaovana fanadihadiana ka tokony hiomana eo anatrehan'izay ny rehetra. Onona saina. Mahazo vana ny fanafaranentana ary mitotongana ny sehatry ny fanondralana eto Madagasikara araka ny tatitry ny banky foibeny Madagasikara. Ny tomba voaeny izany ho an'ny 9 volana voalohany taona 2024 izay nitentina manodidina ny $1,000 raha mitata amin'ny taona 2024 izay teo amin'ny $900 teo. Ny politika rapetraky ny fanjakana izay namotika ireo vokatra fanondrana no isany Antonio hoy ny mpamakafaka ary raha toekarena. Ny zava-misy teo amin'ny tsena iraisam-pirenena tamin'ny taona lasa iny dia nidina daholo ny fanondrana ny valeur zany raha tsorina ny valeur izay exportation natao Madagasikara zay. Teo ny resaka nickel et cobalt nidina ny vidin'izay, teo koa ny filan'ny tsena koa ny ena dia ny ena. Antony ray zay antony faharoa ihany koa ny vidin'ny lavany izay tena fanondrana Madagasikara ihany koa tena nahatonga ilay déficit commercial dia ny ena be ihany koa ny vidin'ny clan izay lavany izay raha oharina tamin'ny taona lasa na dia tsara aza ny famokarana. Eo ihany koa anisany teo hoe mazay ny resaka fanondranana entana zay fa anisany tena antony mampatonga an'ilay déficit commercial ihany koa dia le resaka fanafarantsika entana fitombony ilay fanafarana entana hoe raha zohina ny eto Madagasikara dia ny any amin'ny 700 ny 570 izay vokatra ampiasaintsika amin'ny fiainana andavanandro zay dia saika entana farana avokoa ka mampatonga an'izay resaka déficit commercial izay. Isan'ny efa fiantraikan'izay fahadisoan'ny politika ara-toekarena no raisin'ny fanjakana izay ho sandam-bola malagasy io izay manodidina ny $5,000 amin'izao ny euro iray. Ankoatra io mbola ho mafy ny fiantraikany amin'ny vahoaka malagasy. Impact ny olo efa izao irahantsika malala zao hoe ny ariary amin'izao tsika miresaka zao dia efa miantsotonga ary efa mitsitotonga natanteraka izay miteraka an'izay fiakaran'ny vidim-piainana zay. Tokony nantoka tanteraka zany amin'ny zay déficit zay ny resaka politika amin'ny ankapobeny ny fanjakana ny politika monétaire moa eto Madagasikara ny politika hoentina hitantanana ny vola sy ny amoronana vola dia mbola tsy mazava. Anisan'ny tena hoe vahaolana amin'ity déficit commercial ity ny famokarana anatin'izay ihany. Raha mbola toekarena zany ka tsy mamevana an'izay resaka production locale zay fa mbola miantehatra amin'izay fanafarana entana zay dia anisany mahatonga an'izay déficit zay ary vao mainka ampitsitotongana an'ilay zana-bola sy ny ampitombony zana-bola ny taux directeur ny banque centrale ary ihany koa ampitsitotongana an'ilay vola eto an-toerana. Tokony hitodika amin'ny fampiroboroboana ny famokarana anatin'ny fanjakana raha tiana ny anarina ny toekarena ho hiatran'ny fanazavana. Pejiny toekarena izay hatrany mbola fangarom-ponina mivesatra ho an'ny tarana ny atrosa amin'izao fotoan'izao izay fitaovana entina mpandrosoana sy amatsiana tetika sapam-pandrosoana hoy ny minisitra tompon'andraikitra raha nanio ny heviny tamin'ity androany ity. Ny firenena malagasy izay isan'ny mandray anjara amin'ny hetsika fitantanana ny trosa karakarainy ny vondro ny firenena makambana amin'ny sahana ny varotra sy ny fampandrosoana ao Genève Suisse amin'izao fotoan'izao. Nanamafy ihany koa ny gouvernoura amin'ny banky foibe Madagasikara fa tsy maintsy mitrosa isika ahafahana manala ny trosa amin'ny alalan'ny fampiakarana ny arkarena fahobe. Fanampanazavana. Raha ny tombana avy amin'ny Fonds monétaire international dia nivesatra ny trosa malagasy dia atao hoe moderate zany hoe mbola ao anatin'ny niveau acceptable isika. Ny mahitazomana an'io dia tsy fialana mitrosa akory fa mitrosa mba hahatonga hiakara ny fiarikarena ankapobeny ka rehefa miakatra ny fiarikarena ankapobeny na mitombo ary ny trosa dia azaka ny firenena tsara ny mamerina izany. Izay zany no tena tanjona amin'ny fihaonana ohatran'izao koa mitady ireo lalam-bola rehetra izay mampatonga ny tambiny zany sy ny fiantraikany zany amin'ny fampitomboana izay fiarikarena ankapobeny izay fa raha tratra izay
dia mijanona eo amin'iny niveau iny foantsika na dia mitomboana ny trosa zay voaraintsika avy amin'ny velany. Ny emitra ny firenena tao anatiny 9 taona hony sekretera jeneraliny antoko politika Madio Androany manoloana ny 9 taona ny Siny Savorovoro teny amin'ny episkopa Antanimena ny taona 2024 raha ny faneho-kevitra trany vao maika ny Ratso noho ny teo aloha ny fitantana ny fitondrana rajoelona ny sehatra rehetra raha tsy laza fa tsy ny toe-karena sy ny demokrasia amin'izao fotoan'izao. Tahiry Tojindrina. Fenenina 12 taona katroka anio 17 Marsa 2024 ny fialan'ny ny filoham-pirenena teo aloha tamin'ny fitondrana. Fenenina 12 taona Androany ihany koa ny romoromo teny amin'ny episkopa Antanimena ny siny ilay fanambarana sy taratasy famindram-pahefana amin'ny direktoara militaire tsy tanteraka izay ny sina romoromo. Fenenina 12 taona Omaly ihany koa ny 9 Marsa ny siny ny fanafihana tao amin'ny lapam-panjakana n'Ambohitsiroatra. 9 taona katroka atio arina efa malalaka ve ny demokrasia? Tsy misy intsony ve ny ampimamba? Manana asa ve ny tanora? Efa mandroso be araky toe-karena sosialy ve i Madagasikara? Tsy hoy ny sekretera jeneraly ny antoko APM. Karena sy resaka monopolisation no tena nanonganana fanjakana tamin'ny taona 2024 dia miverina izy ankehitriny hoe monopolisation amin'ny lafiny rehetra amin'ny secteur rehetra tsy teny fa tsy ny any amin'ny resaka hoe la vanille resaka ny amin'ny letchia any amin'ny resaka na io resaka vary io ara dia fa hoavy any amin'ny resaka monopolisation tsika dia ny teo ihany zany ny teo ny voamaika koa ara mbola ny ratsy raha toe-karena moa zany dia hoe ny fahantrana raha voamaika lalina. Tsy nisy ny ova ny teo aloha ihany no naverin'ny nandimby ny aratsy kokoa ary tsy nisy tanteraka izay rehetra nampanantenaina anarenana ny lesoka natao ny teo aloha ahitana izany ny demokrasia sy ny fitantanana mangarahara. Ny lokaloka izy tamin'ny hoe fanovana Madagasikara ary tamin'iny fotoana iny nanana fahadisoana ihany tsika malagasy tsy nanontany namakafaka lalina hoe nanontany anazy hoe hovaina amin'inona fa tonga dia nanaraka fotsiny le malagasy satria tsika mbola ohatrany hoe tapotapohany fa raha ny tena marina ny ilay mpitondra no niova amin'ny fiainana lasa tena hoe nahay niary izy ho an'ny tena manokana fa raha ho antsika malagasy tsy vaky volo eto Madagasikara zany dia voamaika mitaratry ny tsy fahaiza-mitantana no mahazo antsika. Tsy misy afaka milaza fa mandroso ny firenena malagasy amin'izao fotoana afa-tsy ireo olona mpanohana na manan-karena vokatry ny fiarahana amin'ny fitondrana. Ny arena azon'izy ireo azo vokatry ny figohana ny tombontsoa no hitany ka lazainy fa tsy mahantra ny malagasy ho iatrany ity mpanao politika ity. Lafomba vao hafa ito indray ny androdanana ny trano fonena ny roaponina anjato ny Manakasina 3 Ambohibe anatin'ny commune Ambohimangakely amin'izao fotoan'izao araka ny fampahafantarana izay natao androaponina. Ny teny an-toerana izay efa nitrangana fandrodanana trano 50 tafo ny taona 2024 manoloan'izay nitarainy ireo vahoaka izay nanajary ny tany efa 10 taona maro zao ka bain loa. Namoaka fanambarana ireo mponina eny Ambohibe, commune Ambohimangakely district n'Antananarivo Avaradrano, fa izy fandravana trano ataon'ny fiangonana eny Manakasina 3 Atoato. Araka io fanambarana nataon'ireo mponina eny an-toerana io, manodidina ny 50 ny trano ifanarodana ny taona 2024 ary izao manambana handrava trano anjatony izao indray. Voalaza ao anaty fanambarana, mitako vola 10,4 isaka metatra kare amin'ireo mponina ny fiangonana. Ho an'izay tsy mahaloa io vola io, arodana ny trano. Tsy ara-dalàna ny zava-misy fanararotana hoy ireo voakasy 10 taona izy ireo no nanajary ireo tany amin'ny hektara maro. Taty aoriana rehefa voamboatra tsara tonga ny fiangonana ka milaza fa tompony tany. Ity tany ity tamin'ny voalohany dia tamin'ny 1903 tamin'ny colon zay tsisy nanajary mihitsy le toerana dia niditra teto ny vahoaka efa 10 taona ny maro zahay. Gaga nefa zahay taty aoriana ka nandrodana anay niakatra tribunal rehefa nivoaka ny tribunal dia narodana izahay. Ny zavatra mampalahelo anay nefa dia izao. Le toerana tsisy nanajary. Raha izay zavatra izay no mitranga dia manahoana zany ny fomba ny fananantany eto Madagasikara. Faharoa manaraka
le tany zay tsy nanajariny dia amidiny amin'ny vahoaka 625 000 francs na hoe 125 000 ariary ny mètre carré. Tsoriny taona nefa matoa zahay nihiditra amin'ny tany zay lava volo najariana dia tsy manana n'izany volo zany ary zahay nanajary hatramin'ny farany. Amin'izao fotoana nefa dia voatsindry zahay fa asorona amin'ny toerana izay najarianay mampolo taonany maro. Anisan'ny nahagaga an'ireo mponina ihany koa ny fanovana ny laharany titra mitondra ny tany. Io fanovana io izay tsy misy taratasy mazava ka mampanahy. Ahina ho izy ireo ny fanaovana tsindry azo leny. Ny plan an-tany no mitondra ny certificat de situation juridique fa tsy ny certificat de situation juridique no mitondra ny plan. Tamin'ny voalohany nefa io plan io mitondra ny titre 1802 dia nefa ny anatin'le certificat de situation juridique mitondra ny titre 1809. Dia io zany nangatanay rehefa avy nandrotana zareo hoe inona marina ny tena marina amin'ity titre ity dia navoaka ny zareo tao amin'ny domaine sy ny topo hoe titre 1809 ity tany ity. Aiza zany ny tena hipetrahanay vahoaka zay efa nanajary an'ity toerana ity nandritra ny fotoana maro. Dia matsara zay fa misy tsindry azo lena satria ty mba manana hevitra avy ety aminay kory no alaina fa tonga dia tsindry hoe anay ny tany melanareo satria tenin zareo zany hoe zay tsy miady amin'olona tsy manam-bola. Raha ny voalazan'ireto mponina eny Ambohibe tsy tokony ho fiangonana io no hitako vola amin'izy ireo satria tsy tompony tany famonoan'ny mpitandro filaminana olona sy fanariana faty fony tamin'ny fanjanahantany io toerana io. Ny fanjakana no tokony hametraka fepetra mazava tsara ny fomba hampilamina ny ady fa tsy io fiangonana io hoy ny fanazavana voaray. 5 taona teoriny nazahoana fahaleovantena mbola tsy manana zo isitraka ny taniny ihany ny malagasy hoy iry mponina. Fa tokony hafainganina sy ampitoviana ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra manoloana ny olana mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Hoy ny fiarahamonim-pirenena avy amin'ny fikambanana taratry ny ho avy tamin'ity androany ity. Hiasa ho an'ny vahoaka no antom-pisiny ampitantana hoy ny fanazavana ka tsy mety ny fanaovana tsinotrinona ny fitaraina ny vahoaka. Rina fitiavana no mitaritra ny antsiprian'izay. Haingana sy miazakazaka ny fandraisana fipetra rehefa ny mpitondra na ny tompona ndraiky mpanjakana hafa no hiara ny fahavoazana. Mitavozavoza kosa ny fandraisana andraikitra raha toka ny vahoaka na vondrona toko tsy misy loko politika no lasibatra. Tranga matetika miseho amin'ireny famitrana fitoriana sy fitarainana na famahana ny olana manjady amin'ny mponina na tsy fandriam-pahalemana tao amintsika ireny. Manimba ny fitantanana amin'ny firenena izany tsy fampitoviana lenta sy fitavozavozana ny fandraisana andraikitra izany hoy ny fiarahamonim-pirenena ONG taratry ny ho avy. Tsy tokony nisy atao ambany zavatra ny fitondrana vahaolana na amin'ny olom-bahoaka io na amin'ny olana mahavoakasika ny tompona ndraiky mpanjakana. Rehefa misy tompona ndraiky mpanjakana tokoa iarana zavatra na dia mitovy ara dia aingana be ny fandraisana andraikitry ny fanjakana mamany ny olana iny farany vahoaka trangan'le zavatra dia ohatrany to traîne zany ndray ara-manjavona mihitsy le zavatra tsy hitatsony toyany zany midika fa matetika ny fanjakana dia manao vain-dralahy tsy maharary nefa ny antony fisian'ny fanjakana dia ny vahoaka niza victime tant que citoyen dia tokony hitovy ny traitement hoe victime ranona dia ny taraina dia tokony mandray andraikitra ny mpitondra tsirairay. Zay zany mitantana rehetrarehetra sur le lieu zany tokony mandray andraikitra niza sy ny victime. Notsindriana fa tsy tokony hijery tombontsoa manokana na firehan-kevitra ny fandraisana andraikitra. Malalina ny olana mitranga ankehitriny ka mitaky vahaolana aingana sy mahomby avy amin'ny mpitondra ny vahoaka malagasy iray manontolo. Mety intérêt ve ny antony mahatonga zay za aloha tsy malala aloha hatreto hoe mety intérêt ve zay jerena zany ny farafakely ny tombotsoan'le malagasy indrindra fa anatina tsy fisina asa be da be ny taux de chômage amin'izao ambony be ny taux de chômage eto amintsika zany tokony jerevana manokana zay fa mino aho fa andray andraikitra tandrify momba an'izay ny mpitondra fanjakana mpandohetra eo malagasy ireo ary ireo no antony fisian'ny fanjakana. Ny fanjakana misy dia ny vahoaka no antony noho izany tsy tokony hitavozavoza amin'izay ny fanjakana fa tena andray andraikitra. Mampitombo ny olana manjady amin'ny firenena ny fitavozavozana ny mpitantana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, ny fametrahana vahaolana ara-potoana, mamaly ny filan'ny vahoaka no andrasana amin'ny mpitondra raha tiana ny siny ny fampandrosoana. Ankoatr'izay, tokony foana ny alakobika tsy tiako tarehy, mampahazivana ny kolikoly, ny fanomezana toerana izay olona tsy manana traikefa sy ny fahaiza-manao ilaina amin'izany akory. Tonga tao anatin'ny fotoana ny vetivetsika aza misaraka aminay. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra.
miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o Yes. Ny vovon-tsavony tsara indrindra eto Madagasikara amin'ny vidiny 800 ariary. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja. Aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy. Manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao, ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao. Miaraka amin'ny Indrina 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakaranay ianao. Antso iray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika sanao ho vita. Indrina 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Mamerina ny araba hatrany tombo kilasy tongo vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Pejany fampianarana avy hatrany no ndeha anokafantsika izay. Hanamafy ny atsisika sy ny aitaky ampitoviana ny zony mpianatra manerina nosy ny firaisamonim-pirenena manoloana ny toe-java-misy amin'izao fotoan'izao. Tary iray volana eo ireo mpianatra ny amin'ny faritra atsimo izay voatery ny ato vokatry ny Rivodoza ny Ifanesy raha herinandro ny fahatarana ho an'ny faritra hafa. Fa Bangany izay hosarotra ny anarana azy indrindra ho an'ireo kilasy hiatrika ny fanadina-mpanjakana amin'izao fotoan'izao honina saina. Ireo volana eo ny fahatapahan'ny fampianarana ho an'ireo mpianatra ny Atsimo-Nosy indrindra ny ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana vokatry ny fandalovan'ireo Rivodoza ny fahasimban'ireo fotodrafitrasa-pampianarana fa ihany koa no ireo toeram-pianarana sasany ampiatranoana ireo trabony. Tsy nisy fiatoana nefa izay fampianarana izay ho an'ny faritra hafa ary na nisy fiatoana aza herinandro rabe indrindra toy ny teto amin'ny faritra Analamanga. 700 ora nefa ny tokony ho faharetan'ny fampianarana ao anatin'ny taona iray. Izany hoe izy tsy hatratra ireo mpianatra any amin'ny faritra izay niato matetika. Ny fotoana anatanterana ny fanadina-mpanjakana nefa mitovy manerana ny Nosy. Nisy hoe ankizy zany lasa tsy nisitraka an'le tokony hoe tokony ho anjarany zany ao anatin'le izy dia lasa hoe pénalisé zany izy satria tokony hoe raha ampy tsara ny fotoana ny anarany ary mety hoe ankizy tokony ho afaka lasa tsy afaka. Zany hoe ny chance zany no tsy mitovy amin'le ankizy manerana Nosy anjaran'ny fanjakana no tena hoe manao izay mampandeha ny fampianarana satria tena hoe zofototra sy ny ekena zany hoe ho priorité absolue amin'ny fanjakana no anao an'izany fampianarana zany fampandehanana ny fanabeazana zany dia io no anetanana ny andraisan'ny firaisamonim-pirenena anjara mihitsy amin'izany sy ny fanetanana andreo mpiara-misalahy amin'ny fanabeazana zany na nataontsika hoe maire ny tompona andraikitresan-tsokajiny eny an-toerana satria tokony ho raisitsika tokony ho tsapatsika zany fa hoe fanabeazana dia andraikitsika rehetra. Efa nisy ilay PSE na ny plan sectoriel de l'éducation ka isan'ny nanaovana ady sisika sy ahitaky tamin'izany ny fanamboarana ny fotoana anomboana ny taom-pianarana ka amin'ny fotoana fandalovan'ny Rivodoza ao anatin'ny fialan-tsasatra ny mpianatra. Maro ireo fanavaozana tsara tao anatin'io PSE io hoy ny firaisamonim-pirenena fa tsy hita ny tohiny sy ny fampiarana azy ankehitriny ary manjavozavo ihany koa ny hoe rafitra inona no miatra eto Madagasikara. Ny any Atsimo-Nosy tara iray volana ny eto amin'ny faritra Analamanga teo amin'ny herinandro teo ny fiatoana ka samy nandray fiapetra fanarenana izany ireo sekoly tsirairay. Amin'izao misy ireo efa mamaraparana ny fandaharam-pampianarana. Raha teto Antananarivo moa zany dia hita mihitsy nisy fambangana tao anatin'ny herinandro izay fampiakarana ny ankizy ao anatin'ny larobia hariva sy ny sabotsy. Manarak'izay manarak'izany moa zay dia fanabotsinana zany hoe abotsina zany le emploi du temps gonflena zany ny emploi du temps raha miditra amin'ny valo dia nampiakarinay amin'ny fito mirava amin'ny dimy niravanay amin'ny enina ohatr'izay foana zany na système anay
hoan'ny classe de CTMO eto amin'ny sekoly ady iasako dia efa mamaraparana programme amin'izao fotoana izao efa saiky vita daholo ny akamaroany ny programme zany fa mamaraparana eo amin'ny chapitre 2 zay sisa iasahana ho vita amin'ity volana mars ty daholo zay dia manomboka amin'ny volana avril mai juin zay miatrika ny révision sy ny examen blanc zay omanin'ny fanjakana dia efa voninahitra an'izany zay amin'izay fotoana zay ho fampitoviana zo ny mpianatra rehetra manerana ny nosy maro ireo sekoly mangataka ny anemoran'ny fanjakana ireo daty anatanterana ny fanadinana amin'ity taom-pianarana ity antony izany ny 3 volana faharoa no andry ny taom-pianarana nefa ao anatin'io no nisiny ny fiatonana lavareny. Vaovao mampalahelo nodimandry androany teo amin'ny fahavalopolo taona ny Esoa Velomandroa Sorasoandriana André Monika isan'ny nanana anjara toerana goavana teo amin'ny politika malagasy ary niasa ho an'ny firenena nandritra ny taona maro. Isan'ny mpikambana vaovao tao amin'ny filan-kevim-pitantana ny andro maribonay pirenena tao amin'ny faritanin'ny Toliara ny tena n'izao nodimandry zao. Mialohan'izay nandray andraikitra tamin'ny fitantanana ministera maro izy tamin'ny vanim-potoana samihafa. Efa médiatrice de la République de Madagascar ny taona 2010 hatramin'ny taona 2020. Nanampy tamin'ny fiara-miasa iraisan'ny pirenena ihany koa i André Monika tamina sekretera général ny komisiona indianina azy ny taona 2010 hatramin'ny taona 2020. Amin'ny fianakaviam-ben'ny Cool TV FM matarian'ny filoham-panorona sy ny tale général moa dia mirary soa ny fianakaviany. Falafombavao hafa no anoizantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Mandidina ny 2 alina sy 3 hetsy ariary isan-taona ny vola kasain'ny commune Antananarivo renivohitra alaina amin'ireo mpitatitra fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra raha ny tapaka tao anatin'ny budget primitif ho an'ny taona 2022. Trango izay mampitaraina ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra na ny FTR ka anaovan'ireo mpitatitra antsoavy ihany koa ny hijerena manokana ny mahakasika izay. Daniela Minoso. Taorian'ireo taxi moto nanao hetsika tsy manaiky ny fanoloana lisansa ao anatin'ny taona iray, tsy manaiky ihany koa ny fampiakarana ny droit de fourrière ho 2 hetsy ariary isan'andro sy ny fampiakarana ny vola alaina amin'izy ireo isan-taona ho 2 alina sy 3 hetsy ariary araka ny tapaka tao anatin'ny budget primitif 2025 ireo mpikambana ao anatin'ny FTAR na ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra androany. Tsy ho zaky intsony izy ireo raha mbola kana vola tafahoatra tahaka izao ireto farany, indrindra manoloana ny fianan'ny mpanjifan'izy ireo sy ireo olana maro lafy sedreny ankehitriny. Ny commune zany lasa raha ohatra ny nasiany zany SMEV zany indray jandavanay vola nefa zany anisany efa nedivanay teo anatin'izay mpitondra ny commune mpitatana be ny tanàna teo ny CCS teo ary ny ekeny be ny tanàna teo aloha teo fa hoe tsy miakatra manao contrat visite tsatsa io SMEV io dia fantatritsika tsara fa io dia orinasa miforonina zay ampiakarina ambony bande dessin taxi azonareo zavatsy zay zavatsy manahoana ny etana tobila eto amintsika tadidinareo tsara tamin'ny mbola mpitondra ny teto tamin'ny voalohany indrindra teo larobina sy nazay zavatra zay fa na ny tobila zareo tsara dalàna ary ara-dalàna tena impeka ary tsy lany teo anatrehan'izany zavatra ka manahoana moa zany le taxi efa mampanaelo efa be dia be le mpifaninana tsy ara-dalàna namotika anay hatramin'izay zay nge mampatonga ny taxi anay io lasa ohatrany tsy lavorary ka imezan'ny olona ndray na zay zao ary mba tianao mitation atao sazy matymetera fa zao sakana ho anay satria zao tsy mivoaka mitation sy ny changement de matériel ao amin'ny commune aiza ary na ny vain'ny olona dia lasa voafosafosa erana Antananarivo zao hoe reny ny taxi Antananarivo fa tsy mety tsony efa tsy ara-jary nohatra izany. Tokony hisatrany ny fakakefitra amin'ireo mpisehatra iny fotony mialohany irosona amin'ny fandaniana lalàna tahaka izao hiatrany ireto mpitatitra fiarakaretsaka ireto. Ireto farany izay mitaky ny tokony hampiarana ny lalàna amin'ireo mpifaninana aminy ihany koa tahaka ny taxi motora ny fanazavana. Lohany mba hametrahana zavatra ohatry ireny dia tokony mba izy ny fampiresahana entre mpitatitra sy ny fitondrana mahefa satria ny zavatra misy mantsy dia avoaka foana zany le tena lalàna mikasika an'le fitaterana zany eto amintsika lasa manjavozavo ary tena tsy hita. Zao mipetraka ny mahakasika an'le hoe omena fahalalahany reto taxi moto, omena fahalalahana zany izy hatraiza raha ohatra hoe mandoa an'le vola fotsiny ve izy dia malalaka fa afaka mitatitra satria ankehitriny efa na ireo fifaninanana ary efa mibetsaka zay tsy matahotra ny fifaninanana ara-barotra, zay tsy matahotra ny hoe fifandrosoana fa kosa ny anay zany ny zavatra angatahanay mba ataovy lalao madio le izy dia apetrao le tena lalàna aoka hoe
ny olona mandohetra sy ny ara-dalàna ihany no enjehana fa le tena eo amin'ny lalàna mikasika an'le fitaterana zany mba mila jerena manokana. Noho izay fikasan'ny komuna Antananarivo renivohitra ka vola tafahoatra amin'ireo mpitatitra fiarakaretsaka izay araka izany nanatanteraka fivoriam-be maika tena mibraon'ny FTAR Kazomanga androany ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra na ny FTAR. Fataorian'ilay teratany ataon'izany ihany na teratany malagasy indray no trahatiaka ny zandarmarim-pirenena Mahajanga saika hanondrana ny tsokosoko izany tsokatra manodidina ny 500 ho an'ny Zanzibar ho malitolakandro. Tao anatina valizy miisa 5 ireo sokatra ireo ary mbola misy ny avelona raha toa ka maty ny sasany. Izao trahatiaka ny zandarmarim-pirenena izao. Anja Robert Kolomanjanga. Zanatsokatra antsoina hoe Astrokelis radiata avy any Amboasary Atsimo manodidina ny 400 no trahateky ny zandarmerim-pirenena eto Mahajanga avy ao anivon'ny groupement Boeny tamina rangahy iray tao Antsabingo Fokotany Mahavoky Atsimo eto Mahajanga nitolakandro ny alahady 12 ny volana Martsa teo. Raha ny loharanom-bavao dia sokatra saika ahondrana antsokosoko ho an'ny Zanzibar ireto trahateka ireto raha ny fanazavana. Trahateka indray ireo mpanao tantely afa-drakotra ny are-pirenetsika. Misy sokatra miisa 450 no azony tao amin'ny ekipan'ny gendarmerie izay saika ahondrana any Afrika izy io tany Antsabingo no nazona anazy. Ka ny 320 amin'izy ireo moa zany amin'ilay masokatra kely azy zany rehefa ny savana le saky nitorasana anazy miisa 5 dia maty ny 320 fa ny velona 390 sy 300. Misaotra antsika moa zany zay nanome loharanom-baovao an'ireo mpitandro ny filaminana na ahafahana ny sambotra an'io fanondranana sokatra atsokosoko zay fandrony zay natratrahana anazy io moa zany teto amintsika teto amin'ny Boeny. No tanana natao andromaso eo anivon'ny borgady ny zandarmerim-pirenena eto Mahajanga ilay teratany malagasy nahatratrarana ireto zanatsokatra ireto raha toa ka efa tonga teo anivon'ny borgady ny zandarmerim-pirenena kosa ny avy ao anivon'ny fitaliava-patry ny tontolo iainana Boeny Boetsboka naka ireto harem-pirenena saika ahondrana antsokosoko ireto. Ty araka izany no trafikana sokatra saika ahondrana antsokosoko trahateky ny zandarmerim-pirenena avy ao anivon'ny groupement Boeny taorian'ny ilay teratany Tanzaniana izay nahatratrarana zanatsokatra manodidina ny 700 saika ahondrana ho an'ny Tanzania. Yazona Antsirabe vetivety sika ao anatin'ity tranga mpiara-monina manaraka ity. Zaza mena vavy iray mbola miaraka amin'ny tavony sy ny tadipoatra no nisy nanary tao anaty lavapiringa tao amin'ny Fokotany Andohatany Antsahakely commune Ambonivohitra Antsirabe ny alahady lasa teo. Renim-pianakaviana iray izay avy mivavaka saika hamonjy toeram-pivoahana no naheno feo anjaza ny tomany tao amin'ilay lavapiringa ka ny anjovonjy ny manodidina andrindrina Randriamary Sokolo Antsirabe no mitatitra ny Antsiprian'izay. Ny alahady fa 9 volana Martsa 2024 lasa teo tokony tamin'ny 4 ora tolakandro teo eo no nahitana zaza mena vavy iray izay nisy nanary tao anaty lavapiringa teto amin'ny Fokotany Andohatany Antsahakely atao anatiny commune Ambonivohitra Antsirabe. Raha loharanom-baovao azo tetỳ toerana dia tokony tamin'ny 4 ora tolakandro teo eo no nahitana ilay zaza teto amin'ity toerana ity. Renim-pianakaviana iray izay avy nivavaka hamonjy toeram-pivoahana no naheno feon-jaza nitomany tao amin'ity lavapiringa hitantsika amin'ny sary eto ity ary nampandreny manodidina avy hatrany sy ny lehibe pokotany tetỳ toerana. Taorian'izay dia natao ny fomba rehetra nangalan'ilay zaza tao anatin'ity lavapiringa ity ka dia fantatra fa zaza mena vavykely no hita tao ary mbola miaraka amin'ny tavoniny sy ny tadipoatrany hita teny aminy. Nisy tamin'ireo olona nanatry maso toy ity renim-pianakaviana iray ity no namonjy avy hatrany ilay zaza mena vavakely. Nanao ny ezaka rehetra anavotana ny aina, nanasa azy tamin'ny rano ka velona soma tsara avy eo ary noentinaingana azony toeram-pitsaboana CSP2 teto Ambalavato izay tsy lavitra eto amin'ity toerana ity. Tsy nalatsaka ny hoe nahoaka izany na tsara anazy fa tonga dia mba ohatrany hoe napetsaka nalatsaka n'izany izy dia mba tsy sepitra ilay zaza fa raha sepitra ilay zaza tonga dia tsy nahatomany intsony. Dia izay mba nahafantarana anazy tena hoe mbola nahatomany izy. Taitra daholo izany manodidina fa ny olona aloha dia tena tonga dia hoe natahotra ny raviravy tanana ny sasany fa dia hoe nitangorina teo daholo fotsiny aloha nahitany izy fa dia tena hoe ianao izany miriska hoe aina vonjy aina ty dia hoe zaza
dia anao olona miteraka dia hoe rem-pianakaviana ve dia mahavita ohatr'izao tena tsy normal olona tena tsy normal fa mampalahelo be ilay izy dia za nanadio anazy anisan'izay mivady a dia nisy namana ihany koa aloha niaraka taminay teo nanadio tsy maintsy mivonjena ngakanga aloha ny aino zazy io zay ny fanapa-kevitra dia mivakina ny gorodona ny WC sy ny sisa dia niditra tao aloha ny vatandehalany naka n'ilay zaza rehefa azo ilay zaza dia tonga dia nidiovina faran'izay ngana aloha teo akaikin'ilay WC dia mivelona soma tsara n'ilay zaza teo ry zaza kely amin'io mivelona miaraka amin'ny ahatra sy ny sisa dia nentina teo amin'ny CSP Ambalavatra. Raha ny fanadihadiana trano dia milanja ray kilao sy valonjato ilay zaza mena vavakely rehefa avy niraisin'ny CSP2 Ambalavato tanana ny famelomana azy dia noentina aingana indray ny azony hôpital lehibe CHRR teto Antsirabe izay misy ny toerana voatokana andraisan'ireo zaza voateraka. Nara iantso anefa ny lehibe pokotany io maraina io fa nodimandry ilay zaza mena vavakely rehefa nataony fitsaboana azy rehetra. Maly zany efa mba nanana herim-po zay hoe velona soma tsara ilay zaza indrisy anefa ho an'ny andrano maraina takotra ny ainy araka ny tatitra many amin'izareo dia atao koa moa fa nampalahelo dia nampalahelo ny teny apita dia asakasaka izay olona nanatitra ny zaza ny tao amin'ilay WC sy ny reny izay niteraka azy ngamba tsy narary azy ilay zaza fa anisan'ny zavatra mampalahelo ny trangan-javatra ohatr'ireny. Araka izany dia mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka mpitandro filaminana eto Antsirabe amin'izao fotoana izao ho an'izay olona navandoza nary ity zazamena vavakely ity izay nariana tao anaty lava-pringa teto amin'ny fokotany Andohatany Antsahakely teto Antsirabe. Izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety noroan'ny filoha Amerikanina niala tao Etazonia ireo olona 200 voarorobo-kambana anatin'ny tambazotra ny Jula Venezuelanina Train d'Aragua amin'izao fotoana izao. Ireo olona ireo izay voapanga tamin'ny asan-Jula sy fanondranana zava-mahadomelina samihafa naverina tany amin'ny centre de confinement du terrorisme au Venezuela izy ireo ary hiatrika fitsarana any an-toerana fanapahan-kevitra izay noraisin'ity filoha Amerikanina ity na teo azany didim-pitsarana mandrary zany namafisany manam-pahefana Amerikanina fa amongoran'ireo tambazotra ny Jula mampiororo ao Amerika no nandraisan'izao fepetra entitra izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity naiza misy anao ankasitrahako hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitondray tompolasy tombovavy aloha matomboko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. Hernandez est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.